Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity talata fa 24 ny volana septambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe fiankofana masina. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia nalaina tao amin'ny Romana 8:9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay tompon'ny fanahiko amin'ny filazantsarany zanany no vavolombeloko. Fanambarana miavaka tokoa no nataony Paoly amin'ny andininy etsy ambony. Tena mahavariana ny manompo an'Andriamanitra, tsy amin'ny nofo fa amin'ny fanahinao. Izany no tena fiankofana masina. Izay rehetra ataonao, ny fiainanao manontolo dia feno fiankofana. Izany no mahatonga ny vahoaka an'Andriamanitra n'aiza dia tsy maintsy ampianarina sy tarihina hamaly azy amin'ny fanahin'izy ireo, satria ny finoana dia famalian'ny fanahin'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta vaovao dia misy teny maromaro nadika tamin'ny teny anglisy hoe fiankofana. Ny iray amin'izy ireo dia ny latreo izay midika hoe manompo an'Andriamanitra araka ny hita ao amin'ny Romanina 8:7. Teny iray hafa izay tsy vaovao amin'ny maro dia ny proskuneo izay fiankofana ilazana ny hetsika atao amin'ny fiankofana. Ohatra, ao amin'ny Matthieu 4 nandritry ny nakana fanahin'i Jesosy rehefa nanolotra azy ny fanjakan'izao tontolo izao ny devoly dia namaly Jesosy hoe mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao no iankofanao na hoe proskuneo, ary izy irery ihany no hotopoinao. Ao amin'ny Matthieu 4:10 izany tenin'Andriamanitra izany. Eto ny fiankofana dia etsika fanehoana ara-batana toy ny fananganan-tanana, ny fihirana, ny fandolehana na mitsirara amin'ny tany. Ary misy iray hafa koa izay toe-tsaina faritany teny hoe sebomay, izay midika hoe fironana ara-pomba-pivavahana na toe-tsaina. Mety misy olona miditra ao amin'ny fomba-pivavahana iray hafa noho ny fomban-drazana na fanajana izay tsy voatery anana fahalalana lalina na tena tian'Andriamanitra akory. Izany no nitranga tamin'ilay vehivavy atao hoe Lydia tany Tiatira, izay voalaza ao anaty Baiboly fa nivavaka tamin'Andriamanitra. Ny teny eto dia milaza fanajana ara-pomba-pivavahana fa tsy ilay fifandraisana araka ny tena izy. Ny resaka momba ny fanao toy izany Jesosy nanao hoe ity fireneny ity manantona amin'ny vavany, manaja amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra, araka ny hita ao amin'ny Matthieu 5:15 izany. Fa niaino ny afatry Paoly izy ka niova fo, araka ny asan'ny apôstôly 2:4-4:12. Rehefa nanalavitra an'Andriamanitra ny fo dia manjary zava-poana ny fivavahana, fa manolo ny fampianaran'olombelona ho amin'ny tena fifandraisana ara-panahy. Ny fiankofana marina nefa dia midika hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fanahinao, firaisana akaika avy amin'ny fo, firaisana akaika avy amin'ny fo aminy, mampifanaraka ny fanahinao amin'ny azy amin'ny fanoratena marina. Alleluia. Mivavaka ako mba hanananao fifandraisana lalina sy akaika amin'ny fanahy masina. Ny misy ny fiangonana